izahay mpitandrina ranjaka volana natsoin'Andriamanitra ampitany hafatra ny fiangonany zao miteny aminareo alahady voalohany amin'ny volana aogositra ananganatsika lohevitra vaovao indray hoe manantena fandosoana ny me toy ny milaza hoe tena mbola tsy mandroso isika mbola anantenana fandrosoana vao tonga amin'izany hoe mandroso aty amin'ny taonjato fahiraika amin'ny roapolo iainantsika zay azakazany toejavatra maro samihafa tolazaina fa fandrosoana no manantena fandrosoana ny me efa akaiky ny azotsika azy zay nantikany diema ny korintianina voalohany toko fa 4:10 dia iverenana vetivety monja ny 5:12 ny anaran'i Jesosy tompo dia toy izany koa ianareo satria fatra-paniry ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ianareo dia ireo hampandroso ny fiangonana amin'ny finoana no aoka ho tadiavinareo hananana be dia be efa miavaka kokoa zany a fa fandrosoana amin'iny izy io fandrosoana amin'ny finoana raha manantena fandrosoana zany sika dia manantena fandrosoana amin'ny finoana zay nandraisantsika ny korintiana voalohany toko fa 4:10 fa rehefa hianatra eo sika dia ahita ary zay nampiarahana azy amin'ny perikipa ny lioka toko 5 ary vanina avy amin'ny obolana 7 amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra eo hitatsika zany fandrosoana mba tadiavitsika izany hoe manantena fandrosoana me zao tokoa manko tena ho tafaborioka makany amin'ny tsy alehany mihitsy ny fiangonana raha avy de lay fandrosoana eritreretin'ny olona amin'ny ankapobeny zay azo andikanany lay zava-miseho amin'ny lioka toko 5 hoe naninona angary zay ry Simona Petera nanarato ministèren'ny pêche zany zao tena voakasika mafy eo atao inona ny trondro voalohany aloha atao loaka zany tsisy resaka manontany lavitra be zany atao loaka fa tsy tonga ao ambilany io raha tsy nisy aloha nanarato ary nisy ny mivarotra zany hoe resaka tahirim-bola zany io resaka fihariana dia arao kely ny nitarian'i Jesosy andry Simona hoe ry Simona masoa amin'ny lalina kokoa azoana trondro mbola nitohizan'ny tompo le lalana ahazoana trondro lazaitsika teo atao ina ny trondro vola koa zegny azoam-bola ohatra ny fa mazony feondeany sady vola koa zegny azoam-bola arena fiariana le fandrosoana eritreretin'ny olona mihitsy
fa avy tamin'ny baikony jesosy hoe masoa amin'ny lalina. Ny mpitoroteny, ny mpianatra soratra masina dia samy manazava daholo amin'io hoe ripetera nge olo efa zany mihitsy ny andro nandaniny ny andro ny hatramin'izay dia efa ny haiko volana mihitsy hoe zay efa nandritry ny alina no nanarato saingy tsy nahazo na inona na inona. Ka ty Jesosy miresaka amin'ity amin'ny alina sa amin'ny atoandro? Amin'ny atoandro. Ny mpanarato rehetra indray dia samy mafantatra hoe tsy fanao zany manarato atoandro zany. Vao mahita ny alikao fotsiny ny trondro lasa izy re manko mahita anaty rano dia vao mahita le sambokelinao ambony rano iny izy na mahita le rato atsipinao iny izy sa lay valana rato zany le arato be fanao. Ka riny ny arato iny manodidina ny rano dia misy mandeha amin'ny sambokely sa milakany iny dobodoboana ny rano mba anatina makany ny trondro fa vao mahita anao amin'ny atoandro dia tsy azo ianao alina ihany no fanaratovana efa nanao zay ho izy petera nandrisiny alina fa tsy nahazo fa no ny teninao natikany dimy azy no ny baikonao dia arotsaka amin'ny arato tena asa tsy nahazo nahazo be dia be asaka fa mirovotra ny arato dia tiatra zany manko tsy dia azo mikisy tsara rovotra saika mirovotra misy ny arato no ny abetsahany sy ny angezany trondro azo tao na rano tompo fa notariny hahazo trondro aloha tamin'io andro io. Ianareo zay fatra mpaniry zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana ny tadiavy indrindra Korintiana 12:1. Marina mamaky ny gazety fafany ianareo tena azo atao hoe mandroso mihitsy rehefa miabetsaka ny olona amin'ny fiangonana. Mandroso be ny olona tsenany be dia be ny olona tonga ao mandroso zany ny olona zay le fiangonana ny filazany sasany. Marina azo toriana ihany kio avy amin'izany fampandrosoan'ny tompo andry petera mandrosoa amin'ny laliny zany hoe rehefa manambola be ny fiangonana ao aminy ao dia atao hoe fiangonana mandroso izy zay. Saingy ary kia teny malagasy saingy dia manitsy manome hevitra vaovao. Saingy tsy mijanona eo ny tompo. Tiana lazaina zany tena azo tondrena ho mandroso ny fiangonana raha betsaka ny olona tonga mivavaka. Sarotra be zany ilaza hoe tsisy olona koa ny ambony tablidy hoe mandroso be fiangonana ao ananiny. Sarotra be ny ilazan'izany. Tena marina tsy azo lavina ihany koa fa io abetsahan'ny olona io no hahabetsaka zay vola hoentin'ny fiangonana miasa mandroso zay ny fiangonana. Saingy tsy azo ajanona eo fa raha izay ihany no atao fiangonana mandroso zany hoe tsy misy ilana fampianarana zany io, tsy misy ilana vavaka io, fa atao fotsiny zay tonga avy ny olona be dia be atao ny pub ohatrany ataony chaîne ohatrany ataony pub eny amin'ny télé ataony affichage tonga anatika misy atrabe be ho avy ao dia tonga ny olona tsy fanao pub amin'ny fiangonana tahaka ny ataonareo dokotera fa zao moa nanefa manao pub ana fanafody manao pub ana dokotera fa tsy fanao zany lalàna velona mitatana ny fiainan'ny mpitsabo mihitsy zany tsy fanao zany manao pub takaraha dokotera zany fa izy manasitrana va izy manasitrana zany marave manasitrana dokotera fitaovana ampelantanan'Andriamanitra fotsiny izy tena manasitrana
mpitsabo dokotera mitsabo fa tompony manitsika tsy mijanona amin'ny hoe ny amarony ny olona na betsany voly mpiratana amin'ny fiangonana ny mandroso ary zay ny hevitry ny tenin'ny tompo ao amin'ny Luka 5 ty hoe aza matahotra ho izy mantsy ny petera fa amin'izao sisy zao olona no sarinao tsara be le dikateny olona ho sarinao raha le olona betsaka tonga mivavaka fotsiny zany dia le vola azo avy amin'ny habetsan'ny olona atao amin'ny fiangonana tsy olona zany mitompo fa mbola menareo anary ina le nalaity petera teo tsolo raha tonga ty zany anao ka tsy mieritreritra zay kiaonanao amin'ny tompo lao de vakiny korintiana vao tompo fa 4 hoe misy olona trondro reto androany andiny fa 7 ka fa 5 fa ijanona sady aio toko fa 4 andiny fa 7 ka fa 5 koa raha havory ny mpiambina rehetra ary ny olona rehetra samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy miny tsy olazay ny fa ho verisaina ianareo fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra tsy miny na ny tsy mahay dia ho voany anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarainy izy rehetra ka dia miseho ny zavatra takonao am-pony dia mikohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Raha tonga ty zany ny olona ka tsy voatsindrona tampony zay le hoe ny tsarainy soratra masina tsarainy fanan'Andriamanitra tsy voatsindrona tampony dia tsy miakohoka amin'ny lazako atsika tamin'ny ankatoka tamin'ny heriny hoe mba hiainy tsara io liturjia io zay hoe adinona rehetra sady zany ny ty raharaha ty hiaino ny liturjia raha mba hoe tononona zany anatin'ny fanampavana voavela ny heriko ao dina zany tokony mba aopon'ny kristianina voavela heriko sosan'Andriamanitra faly gaga be avy mivavaka somatsara eo na azo famelan-keloka tena natolotra ka tsy hoe natao onoono dia mbola misy ndray pastera ametra tanana kely ako mbola reraka zany avy tay zany olona io miraisy zany efa mahakerika sa tsy miraisy tena sahira-tsaina am'zany a tay zany ty zanako za tsy manontany azy a avy tay izy ianao fa naninny ianao fa nao natsy miraisinao le famelakeloka teo tsy niteny zany a fa dia etiko akeko izy tompo ty zanako mifona aminao tsisy zany ety eo a fa ty izy vo mifona avy anao ny amitompo pampaherezo izy iny izy vo azo ary nanao ny inona teo zany izy teo niandry ny ravana fotsiny ekanisany eo ngamo fa tsy neny nininy hoe navelan'Andriamanitra ny eny raha mihitsy ty fiarahavaky ty fa retolony reto le tsy mahay sy tsy minona zay ny apôstôly Paoly vo nandreny teny teny akohoka mivavaka tamin'Andriamanitra ary jereo tsara zany fandrosoany fiangonana zany izy ireo ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa raha mba isy ilaza zany hoe ao akady fotsy ao Andriamanitra dia lazaina fa manina fiangonana am'izay mandroso ato Andriamanitra sa tsy ato amen
zany mihitsy mifamaly rehefa fa marina ny zavatra mba misy ny apôstôly paoly tsy hoe zareo ariananarina mpianatra n'izany soratra masina ataony ahoana ny famaly hoe amenina raha ivavaka hisaotra an'andriamanitra nefa zavatra lazainao aza tsy fantany rehefa mba fantany zavatra lazainao hoe ato amitsika andriamanitra dina famaly eo aveo amenina tsy eky takory ny manao an'izany eo anao manampy mampaa za tsy anao fa setakonao an'izany vomafy anao tsy nahina le mariny anao zany tao dia tsy nanao amen le paster ty dia manao amenina zany refa manao amenina rehefa mandray azonao le teny mazava aminao ny tenyny tompo mampandrosanao manatona ny tompo iny dia mamaly ianao fa ino ka dy le amenina amen ho toana izany ho tanteraka ny izany mahatonga anao io mamaly io zany tianao mba ho tanteraka aminao lay voalaza teo zany ny fiangonana maninona mandroso tsy le olona be dia be fotsiny fa indrindra ary io tena no amafisy ny apôstôly paoly rehefa mamaky ny korintiana boroto faefatra ambin'ny folo ianao ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra le mandroso ny heviny dia hoe mampiaona ny olona marimarina amina n'andriamanitra ka inona ny mahatamananao ato ary inona ny mahatonga anao aty am-piangonana mampinahitra be le hira paster tsara be paster le muzika drany natonga aty sa inona no antony mahatonga anao aty tsiko zany hoe ivavaka mivavaka zany ohatrany hoe ivavaka iona amin'andriamanitra fiaona amin'andriamanitra dia iaona amin'andriamanitra sika antony tonga avatsika ty am-piangonana raha atao mitenin'ny apôstôly paoly zany dia ty androso dia raha zao atao zany zao ny test atsangano tanany zay tsy te androso nareo tsy manangan-tanana fa misy ihany tsy mihainy toroteny izy ahoana moa no afany mandroso ahoana no afany miaona amin'ny tompo miaonao azy tao na paster raha tsisy toroteny raha miaona foana tsy mariny zany dia toizana vazivazina anaovako azy fa ny hira ndreka mampiaona amin'andriamanitra ihany kio zany la tonga niadikery tamin'ireo zanako reo tamin'ny heriny nasaiko naveriny mihitsy le hira fifonana tsaronareo le 403 sa tamin'ny fanompavana faharoa izy ay fanompavana faharoa satria nadridridridrin'le zanako ny fifonana tezofa mba rehefa manitaraindray izy te dia tsara izy rehefa mifona zany miaina ny litorjia dia manino fifonana no tao iainana zany litorjia ny fifonana zany dia manino tsy mitabataba be ohatra zao 415 tsika inona ny lohateny io dia hoe mifonamio dia mifona ve anao am'zany mila mitarainy ianao rehefa mifona ny hira zany matafaona anao amin'andriamanitra vavaka io ary atao manitsy tamin'ny fanompavana faharoa koa le tamin'ny hery zay fanompavana voalohany ka tamin'ny fanompavana voalohany le tamin'ny heriny ahitsy koa ny sekoly alahady ty atao eniny rehetra mba tsy hanao an'izany ntsony zay mieritreritra mpianatra sahitaizany sekoly alahady ny hira tsy azo tsiratsiraina ohatra reny ohatra hoe isany anaranao mameny foko
iza ny anaranao Armand de tsy ratsirainao nefa ny hira natao iaonana amin'Andriamanitra vavaka io ka manitsy isika lehilahy aza ampianarina ny hiratsirahira mikizy mialatsiny fa zay olona tia mihira na tsy mahay mihira aza ataony amin'ny fony io de tafahona zay fe tafahona mihira de zareo tsara reny hira lahatsy reny inge tsy zavatra petapetaka fony nanome devoirany dekona tamin'ny fiofanany hoe io percupe de mba mamorona kely nareo hira ataotsika amin'ny alahady fanaraka amin'io laharakiry io amin'ny fifiderana amin'ny soratra masina amin'ny fifonana amin'ny torite mba alahary kely inge ry hira fa tsy mora inge mandamina an'io e mitady hoe manatena fandrosonany mino de zareo reto nikiratsika reo misy fandrosona aby reo mikendry fandrosony tsirairay aby reo mba ho tafahona mitovy ianao indrisy moa fa tsy de haitsika daholo ny hira anaty firana de voatery zay mba haitsika ihany nao veriny zany ke mahatonga an'io e tamin'ny androndry paparalay arjona mba hoe misy mpampianatrira de mba misy hira tsy hay reny mba hianarana de mba hay le izy eny rehefa avy eo tsisy mpampianatrira tsika ko de zay mba hay ihany nao veriny niany pasterako 415 ihany ny pasterako io 643 ihany no tao 923 ihany averina foa ko eo ihany mba haiko misira tsy hay raha voalahatra eo a manao solo a tsy mety ilasa ianao tsy mihira ny efa tsy mihira efa minitsy mihira efa afatsita zay anaovana azy na inona lahatra ao eo na ino misahira ianao mitady zay hira atao apetraka ao hira ainy mihitsy le izy fantatro zao olo efa zato taona ny vavahana io ve tsy ho ainy ainy fa izy a tsy mihira de mba mitady mba mijery mihitsy any andre lo mba ataoko hoe ty mba jereko mihitsy de zanako mihira ve sa tsy mihira tsy mihira izy de ovanandray amanaraka so de tianjary mba tian'izy io tovy any thème fasoloana indray le hira so de izy le miverimerina raha tsy tiany io mahatonga azy tsy mihira io de solona hira hafa ndray jereko ndray ary sanatriavy ny vava reny olo reny sanatriavy ny vava sanatriavy ny vava fa ny olona tsy miteny manko a tsy manitra ny eo am-bavany marina nge zany e rehefa tena tsy miteny lava ianao tsy mivoaka irivitra anaty vavanao io tsy manitra io akoatran'izay tsy favaran-tena manadio aty vava raha tsy hoe mihinana surgome foana de zay mafiana ny surgome ambany w io te hiaona amin'Andriamanitra isika te hiaona amin'ny tompo isika amaranako zao fizarana ataoko aminareo zao a ny apôstôly Paoly moa no mampianatra hoe ianareo zay fatrapaniry zava-panahy zay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanan'Andriamanitra mpandroso ny fiangonana mangatao amin'Andriamanitra zay raha dika io zany hoe tiry ianao de angatao amin'ny tompo zay tena mba haizanao mihira tsara le fianao mivalana io amboarin'Andriamanitra io so zany mahatonga anao malaindaina mihira io aka zany le pastera ohatran'izao feoko re de tsy mihira ianao de mangata amin'ny tompo za tompo ty hira te hira saingy tsy tena tsara ny feoko de mangataka amin'ny tompo ianao de teknika fitiavana hira sy fikajiana feo de vo maraina be ianao fa
eto tanàna tsinona be setroka be raha vao tsy maraina be de sokafanao varavarankely fa tsy mivaravarambe so de any tokotany samborony olona any ianao makeo varavarankely ianao a de maraina de mihira amolaka an'io a corde vocale anao io a de tsara feo ianao rehefa kelikely eo sady mivavaka amin'ny tompo ianao zany mangataka amin'ny tompo mba hahay hira ho ty hira no mamolaka koa ny tendanao mba hahay mihira sy tia mihira fanomezam-pahasoavana anankiray zany fanomezam-pahasoavana ihany kio ny mihaino so de diso am'izany ny sasany misy olona tsy mahay miaino iny tenenao manenao any atsofiny any tsy mahay miaino tsy voarainy tsara ny zavatra ampianarinao io tsy maharesy lahatraza vetrano io zavatra lazainao io a satria ny sofiny any efa misy idée préconçue mipetraka any atsainy any de vo miteny ianao de efa voatsenana hevitra any atsainy any zany olona tsy mahay miaino indrindra de rehefa nytaninao izy aby miaino kabary zavatra hafa nlazainy mpikabary tao zavakafa nlazainy satria tsy nahay miaino ka angatana amin'ny tompo omeo fahaiza miaino ao ampandroso ny fiangonana fa rehefa mahay miaino ny fiangonana mahay manongila tsofina amin'ny ten'andriamanitra ny fiangonana de maharesy lahatra azy io ten'andriamanitra io de tafaona amin'andriamanitra izy mandroso ny fiangonana fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ihany kio ary mifampitoy am'izay lazay ny apôstôly paoly amin'ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo toko faharoa ambin'ny folo andininy farany ary toko fahatelo ambin'ny folo hoe maniria lay fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra hoy ny apôstôly paoly dia ny fitiavana fa tsy tonga ho azy zany hoy ny mpampianatra anankiray nafinaritra be na ampianarany azy fa mangatà fanomezam-pahasoavana mahay mijery tsy ahay ty olona ianao raha io masonao io a ratsy ny fitiavana ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra fa miainga avy ao amin'ny jirony tena izany ny maso no jirony tena rehefa ratsy maso ianao tsy hoe balamaso kila maso zany akory hoe ratsy maso a so de misy mieritreritra hoe za zany defa tsy satria za balamaso tsy hitsy mihitsy io so de misy manamely tena tahaka zany eo tsy any io a tsy resaka angle de vue dika hoe ratsy maso a fa lay maso mangarika ny namanao maso mangahala ny namanao avy any am-po any io iny tompo mamoaka avy any am-ponao any i maso de mangatà lay fanomezam-pahasoavana miteraka lay fitiavana de ny fanomezam-pahasoavana mahay mijery vo fakahilany maso mitsikitsiky be mijery ay afinaritra teny masonao fa tsy hoe oh j'ai peur de tel gars revolver des yeux revolver de mon matahotra ka maso mitsara maso mangala maso manaratsy de maso mijery somary manany mianty ahoana moa niteraka fitiavana tahaka zany ao amponao ay niterany fitiavana ao amponao am'izany angatao io fahaiza mijery io
zany manko tsy voalaza amin'ny korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo hoe reto avy fanomezim-pahasoavana fiteny tsy fantatra ny fahaiza manasitrana na teboka telo hatrany finoana azy misy voalaza fa tsy lazainy hoe fahaiza mijery fahaiza miaino zany koa angatao amin'ny fanan'andriamanitra omeny zany ampandroso ny fiangonana rehefa mahay mijery ny namanao ianao mahay mandray ny namanao ianao tel kile de tianao be ny namanao io mba ilazao an'izany izy namana akaikinao tiako be anao hoe io fa tsy samanao fery tsy samanao so de dikany anakay hafa eo ny dikany satria sainao efa misy idée préconçue ao a-tsainao ao vo miteny zany de tonga de zao midika miteny atamiko iky tsy temme be fiangonana mandroso miala am'izany idée préconçue zany mangataka ny fagnan'andriamanitra ianao diovy ny sainao io ho saina madio ho fo madio ny fandraisanao ny namanao samy fiangonana mandroso tsy le olona be dibe ihany isika tsy le vola be dibe ihany reny ilainy anisan'ny fandrosoana zany fa indrindra misika zany rehetrarehetra zany mandroso ny fiangonana enga mba hoain'ny fanan'andriamanitra resena rahatsika katsaka ny zava-panahdy ilay ampandroso ny fiangonana amen